Eto koa misy taratasy avy any amin'ny filoha ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa Rajaonary Mampianina izay nampitondrainy ireo mpiara-miasa aminy fa izy dia tsy afaka fa dia mibopo mipanahy amintsika eto. Rajaonary Mampianina izany dia mampirofo fa miaraka ary miaraka amin'izay rehetra mitonona amin'ny fitadiavana fahazavana firalaina ary fahafahana ho an'ity firenena ity Andriamatoa filohan'ny Repoblika Repoblikan'i Madagasikara fitiavana tanindrazana fandrosoana le président de la République ry malagasy mitondra ho an'ny fahafahana ny tanindrazana amin'ny fahatsiarovana ny andro ambany 7 febroary 2024 koa na dia tsy miaraka aminao na dia tsy miaraka aminareo aza ny tena dia ambara fa miray fo saina aminareo mpiara-mitondra rehetra. Ho anareo mpiara-mitondra rehetra ho amin'ny fahafahana avo. Mahatsara manokana ireo fianakaviana miaram-boly sy ireo mbola mitondra takaitsy. Amin'ny mahatantangarana Repoblika sy manaja ny zon'olombelona ny Madagasikara dia manolotra ny toetra mamoafady tonga ato amin'ny fandatsara ny ranom-ponary tanindrazana. Ny fampisalam-baza ny malagasy. Ny fampiasana heriseta no ny hevitra tsy mitovy sy ny amboko politika. Mijoro ao ankehitriny rehefa voafidin'ny malagasy ho filoham-pirenena hamerina sy hamitana ny fihavanam-pirenena. Miantso ny zanak'ity sy ity aho hitondram-bavaka ny firenena mba tsy hiverenany toe-javatra ilentsony ary hahafaka miara-miantsika ny fampivoarana ny tanindrazana ny ombonana ity. Koa aoka sika dia isalahy hibanjina ny hoavy mampahatokiana ary hanapaka hatrany ny fihavanana malagasy. Dia makahela antsika rehetra hoe lavela Madagasikara Antananarivo 7 febroary 2024 ny Repoblika Excellence Rajaonary Mampianina Solitsa Ivakina.